Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ireo antony telo mahatonga ny horoscope tsy hety amin'ny kristianina. Izany indray no lohatenin'ity video manaraka ity. Ny horoscope raha faritana amin'ny fomba tsotsotra dia ilay faminavinana ny anjara sy ny zavatra hitranga amin'ny olona iray ao anatin'ny fotoana voafaritra, na hoe androany na herinandro na volana na heritaona. Zay ilay izy. Ka ny azahoana azy io dia miainga avy amin'ny fandinihana zavatra telo miaraka, dia ny fipetraky ny tany, ny planeta sy ny kintana ary ny daty sy ny ora nahaterahan'ilay olona. Izy io dia ao anatin'ny fanandrona ihany, izany hoe ao anatin'ny astrolojia ihany ny horoscope. Ka ny fanandrona voalohany izany dia izao fomba ny jentilisa izy io. Tsy ara-tsoratra masina mihitsy ny fanandrona. Jereo tsara fa any amin'ny bokin'ny Isaia 7:7 andininy 7:10 dia misy ilay faminaninany amin'ny andravanan'ny Babilôna, dia nambara ony amin'ny hoe sasatra noho ny amin'ny amaron'ny fisainanao ianao. Babilôna no resahana eo anaovan'Andriamanitra ironia izy zany amin'ny hoe aoka hitsangana ankehitriny ireo mpamantatra ny lanitra sy mpandinika ny kintana ireo hamonjy ianao, dia ireo mpanambara isaky ny tsinam-bolana izay zavatra ho tonga aminao. Mpanambara isaky ny tsinam-bolana, mpamantatra ny kintana sy ny zavatra eny amin'ny lanitra ozy izy, aoka hitsangana ireo hamonjy ianao. Tena concurrent, zay nazo ilazana azy, olona mpifaninana amin'Andriamanitra mihitsy, ary zany no Andriamanitra ny jentilisa. Dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Deutéronomie 7:20 ny amin'ny hoe aoka tsisy eo aminareo ampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy ho amin'ny hamaky ny afo na mpanao fankatovana na mpanandro. Io le mpanandro io rehefa jerevanao amin'ny baiboly amin'ny teny frantsay dia tena hoe astrologue. Tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ny piskide, ny mpanao ody sy ny masimbava sy ny maro tsy voatanisa dia izy eo amin'ny 2:20 hoe fa fahavetavetana eo imason'i Jehova izay rehetra manao zany zavatra zany. Tena zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fanandrona. Ka rehefa manao mijery horoscope ianao dia mbola manandro ihany ianao zany ny dikany, na dia tsy makany amin'ny mpanandro ary satria fa dio tsara fa fanandrona ny horoscope. Ny zavatra faharoa dia izao io horoscope io raha dia tena zavatra tsy fatabeviana hoe avy aiza izy. Nakabetsahany olona dia mamaky fotsiny fa tsy mahafantatra akory hoe iza moa no nanoratra ity lahatsoratra ity. Nefa dia ireo le mpanandro ireo, ireo le astrologue, reny le voyante reny le médium reny, ireny no manao azy io. Ary amin'izao fotoana izao efa misy hatrany amin'ny application izy io dia tena désinstallé eo amin'ny téléphone anao raha kristianina ianao, fa tena tsy mety aminao izany horoscope zany. Dia indraindray koa tsy fantatry ny olona akory ny amin'ny hoe rehefa manontany mpanao gazety ianao, za moa zao dia nisy mpanao gazety mihitsy nanazava tamiko hoe izy io anie pasteur ohatr'izao ny fomba anaovanay an'izy io ao ny andikany an'izy io tsy ho resahako eto sao dia lasa polémique be. Fa raha manana namana mpanao gazety ianao dia anontany hoe ahoana marina ny andaharan'ny zareo an'io fa resaka mampime be. Raha tsy hoe makany amin'ilay boky sy anina reny zareo. Ka tena mila mitandrina tsika kristianina ao anatin'izany. Ary reny le hoe signe zodiaque izay ampiasaina amin'ilay izy eo reny, le 12, le hoe bélier, scorpion, taureau sy ny sisa. Misy ny olona dia faly ery mampiasa za lion, za zao. Tsy fantatsika fa ireny ihany ny signe izay ampiasain'ny mpamosavy, ny sorcière. Ireny ihany no ampiasain'ireo le voyante ireo. Reo signe zodiaque ireo ihany no ampiasainy. Ka tena mila mitandrina tsika ao anatin'izany. Ary ny fahatelo dia izao ny baiboly dia tena ampy amantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny anjarantsika eo amin'ny fiainantsika. Tsy any amin'ny horoscope mihitsy ianao no dia hitady an'izany, andeha hamantatra ny ho avinao. Mazava tsara ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hoe mitarika ny mpandefitra amin'ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany. Dia eo koa ny amin'ny Salamo 2:3 ahitsika tsara amin'ny hoe hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao ao, hitsinjo anao ny masoko ka handolo-tsainanao ao. Aza miankina amin'ny horoscope zany raha kristianina ianao, ka hoe ny horoscope no andeha hitarika ny fiainanao, hitondra anao ny amin'ny hoe izao ny ara-pitiavana, izao ny ara-bola, izao ny ara-kasa, izao ny fifandraisanao amin'ny ankonana. Tsy any amin'izany mihitsy fa tena ampy ny soratra masina amantarantsika ny ho avy. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra ry havana, ary tena fahotana satria misy ilay tenin'Andriamanitra ny amin'ny Samuela 1:5-10 dia tena miresaka mihitsy hoe fa ny mihodina dia toy ny eloka amin'ny fankatovana,
eloka ny amin'ny fankatovana ny fiodonana. Le fankatovana io dia tsinona fa le hoe divination. Izany hoe izay zavatra rehetrarehetra amin'ny resaka ara-panahy fa ivelan'Andriamanitra. Tontolo ara-panahy fa ivelan'Andriamanitra. Ao anatin'izany daholo ny zavatra maro tsy voatanisa. Nefa ara-panahy mihitsy le resaka nefany tsy Andriamanitra le izy resahana amin'ilay izy. Ka ireny dia eloka ozy izy toy ny amin'ny fankatovana. Ka mila mitandrina tsika riavana. Misy ihany miteny manao hoe ka anatin'ny baiboly anie pasteur misy an'le magy, misy an'ireo le astrologue ireo tamin'ny fahaterahan'i Jesosy. Ny fisian'ireo tsy midika mihitsy hoe apresian'ny baiboly tsika hanantona azy ireny. Fa izy ireo dia jentilisa izay tonga nanome voninahitra ilay zaza teraka. Izany hoe na dia ny jentilisa dia tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary tadio tsara fa izy ireo dia nitonantonana tany amin'ny Herôda. Ary ny fisian'ireo magy ireo nahatonga fahafatesan'olona maro, zazakely maro tamin'ny fotoana ny fahaterahan'i Jesosy Kristy. Ka indraindray izy mahita tokoa ilay izy fa izay le teneniko antsika izay amin'ny hoe tsy avy amin'Andriamanitra le fahendrena sy le fahalalana izay entin'izy ireo. Ary tadio tsara rehefa nafara mijery ireo Daniela toko faharoa dia tena mamana ireo le ombiasy sy mpanandro ireo mihitsy ny Nebokadnezara izay antaniny rehefa misy zavatra hitranga. Izany hoe mahita tokoa le izy nefa dia fanahaniza. Zay le tenenina foana hoe adio tsara fanahaniza ny mampiteny azy an'ireo zavatra ianao le mino azy amin'izay fotoan'izay tsy mahalala akory fa lasa manandro ihany ianao indirect. Ka mila mitandrina tsika kristianina ny amin'izany. Tena fahotana ny fijerena horoscope. Dia miraso antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.